Faly miarabanao izay manatrika izao fandaharana izao ary ankasitrahana amin'ny fandaminanao ny fandaharam-potoananao ka nataonao zava-dehibe ny manaraka ity fandaharana ity. Ikasika amin'ny fonao tokoa ny Jesosy ary tonga anao atsapa fiadanana. Mialohan'ny tena iresantsika dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany tombotombo mpanjaka ny mpanjaka mahay fanjavatra rehetra, atolotray ho anao ihany ny dera sy ny lahaza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezanay nefisanay ka mahatonga anay hanoty eo anatrehanao ka tanana fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao zay Jesosy satria afaka miaraka eto amin'izao fandaharana izao fahazavan-tsaina avy amin'ny fanaraha-masina ny zava-masinay ary tarizay anaiky ny sitraponao ka hitondra fiainam-baovao anay zany. Tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny fiarahana amin'ny Kristy irery ihany zany no afaka manova ny tsy mety rehetra. Ny olona mantsy te hiova. Amin'ny fomba ahoana nefa no hiovana. Ary zay hoe efa ratsy. Isika zany dia nateraka ho mpanota ary mazava moa zany ny ambaran'ny soratra masina araka ny ambaran'ny Salamo. Salamo fa 1:50 ny andininy fahadimy. Salamo fa 1:50 ny andininy fahadimy. Indro tamin'ny heloka ny terana ary tamin'ny fahotana no torotoroana ny reniko. Amam-panota dia resantsika eto foana hoe tsisy ny nahazo ny mpanota atao zany. Fa tsy maintsy Kristy tonga mba hamonjy. Ka io toetra io zany vokatry ny idiran'ny ota izy io. Fa raha ny mpahary zany raha namorona dia tontolo tsy nisy ota. Ary ny toetra dia ny olombelona ary dia miforona tahaka ny endrika Andriamanitra namorona azy lahy sy vavy. Dia tsika zany tsy ilay tena vahona dia dahona fa lasa mitana lolo-po sy ngidi-po. Ary ny olona rehefa mitana lolo-po sy ngidi-po dia hafa be ny fiteniny sy ny fomba firesana. Fa raha manadio ny fo ary mamindra fo sy mameloko dia miova io fiteny io. Dia zay mahatonga ny hoe na dia ny olona zany zao rehefa hoe amitra-pihavanana dia amin'ny fombafomba fa ilay fanadiovana ny fo ilay famelan-keloka mihitsy. Fa raha vao tsy tena mamela heloka dia hafahafa ny fifandraisana. Ary zany koa amin'izao fotoana izao ohatrany zay mantsy mahatonga ny olona hoe mihatsara velatsia. Manambomboatra fihetsika ivelambelany fotsiny. Fa ilay izy ilay ao anaty mihitsy ka ilay fiarahana amin'ny Kristy no satria araka nambara teto hoe tsisy olona afaka hanova ny toetra fa ny fiasan'ny fanahy no manova ny toetra. Dia ny zava-doza amin'ireny dia lasa mametraka fepetra hanovo ka eto tsisy afaka hiova. Dia raisitsika ohatra hoe ny olona ve rehefa migadra dia rehefa mivoaka avy any am-pigadrana dia miova ve ny fiainany. Fa ho an'izay nanoditra ny fiainany tamin'i Jesosy dia miova. Fa raha tsy nanoditra fiainany tamin'i Jesosy izy mivoaka avy any am-pigadrana tsy miova. Ary izay ny isaorana an'ireny hoe manaiky ny fonja zany amin'izao fotoana izao mba misy fampianarana soratra masina fa rehefa nianatra soratra masina ka mivoaka avy any am-ponja izy dia miova ny fiainany. Fa raha vao mbola amin'izao fotsiny dia tsy miova io satria hitantsika teto hoe ny mampahory ange dia ny rehaka ny filana ny zavatra misy amin'ity fiainany ity izay rehefa tsy azo ireny dia ory ka eo zany no hoe firaisana amin'ny Kristy izay manome ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananany masina. Ahafantarana voalohany indrindra hoe mpanota ary mila mibebaka ary mila manana an'ilay fo vaovao izay omen'i Kristy dia tena hisy fiovana tanteraka ao anatin'izay. Ary izay indrindra mahampanota izany. Dia raha vao tsy tafaray amin'ny Kristy araka ny alantsika teto hoe mianara amiko sady malemy fanahy tsy mihavina amin'ny po. Satria fihavinavonana io nge io no tao amin'ny devoly nahatonga azy tao amin'ny Losifera nahatonga azy ho lasa devoly sy Satana. Ary io fihavinavonana io ka ny olona rehefa mihavinavina koa dia ny fomba fiteny sy ny faharesana manaraka an'izay dia manao fiteny mandratra, manimba ary izay hoe fiheveran-tena. Dia miankina amin'izay ny voambolana izay avoakany sy ny rehetrarehetra. Ary indrindra moa raisina any anatin'ireny karazana
sarymetsika zay jerena karazana hira misy any voambola anatin'ireny hira zay heverina hoe tsara zany izy miteniteny foana ary nareo karazana olona sarymetsika zay jerena miteniteny foana fa rehefa amin'ny Kristy mianatra dia mahita fampianarana izay asoa ny olon-drehetra ary zay moa ny tena tediavin'i Jesosy ny asoa ny olona rehetra mba hanana ny toetra mendrika tian'i Kristy iainana izany ka io ny tena ny vahany voalohany indrindra vahan'i Kristy voalohany indrindra tahaka an'ity vehivavy izay azo ola-tanana ny jangajanga ity rehefa ireo fariseusy mpanao dalàna sy ny olona maro be dia nanameloka an'ilay vehivavy dia ndao hoentiny eny amin'i Jesosy dia rehefa nentina teny amin'i Jesosy moa zany dia niteny zareo hoe io tena azo ola-tanana ny jangajanga fa izao niteny eny Jesosy izay tsy nanota tamin'ireo aloha tora-bato niteny mihitsy izy fa zao tsisy naino satria inona nefa mibahana ao an-tsaina dia hoe ho voatora-bato eo androany dia rehefa tsy eny tsy fantany dia zay nahatonga Jesosy nanora teo amin'ny tany ary gaga ireto fariseusy mpanao dalàna inona koa dia izay nge mahazo hoe Jesosy tena tsy mety ataony io indray dia rehefa manoratra amin'ny tany izy voalohany indrindra aloha dia zao tsy nanondro izy hoe mpanota be ianao tsy zay fa tao amin'ny tany ny fanondrony nanoratany dia zay namaky dia zao ny soratra tao an'izay namaky izay tsy nanota taminareo no ka hitora-bato azy tsisy na ray aro dia niteny amin'izay Jesosy hoe raha vehivavy aiza ireo nanameloka anao dia izao koa no nataon'i Jesosy izao koa tsy manameloka anao dia eto zany ny olona famakiana ny soratra masina lasa mijanona io daholo ny rehetra hoe io fa tsy nanameloko Jesosy fa mbola nitoy ny teny dia rehefa nitoy ny teny dia hoe izao koa tsy manameloka anao fa mandehana ary aza manota intsony rehefa mamaky ny soratra masina zany dia vakiana tsara hatramin'ny faran'ilay izy mba ahatonga ny heviteny ho azo tsara satria izay araka ny fandraisantsika teto hoe atao tsy ho azo ny hevitra ny tena hevina dia zay hoe mampatonga an'ireo olona masatria ny tiany devolo masy dia hoe mikirotany tsy mifankahazo ny fomba firesaka tahaka ny tany amin'ity kambom-babela iny moa zany zao rehefa mihevitra satria mihevitra hoe manam-pahaizana be tena architecte matanjaka be mavita nanangana torongeza be mihitsy dia hoe atao manakatra ny lanitra mihitsy izany hoe anohitra an'Andriamanitra na hoe tena hoe anao fiaikana za hoe manam-pahaizana inona zavatra nitranga nikororohana fiteny daholo zany fiteny mety mifankahazo fa teo zany dia lasa tsy mifankahazo tsony ary eo indrindra raha vao tsy mifankahazo fiteny dia sarotra ny mampita hafatra nefa isika tokony hifampita hafatra dia ny hafatra voalohany tokony ampiteny dia ny hafampitiavana hoe mba mifankatia kanefa ny zavatra misy dia tsy zay ny Taolo dia tena nahafinaritra mihitsy ary ny Taolo dia tena nisy fanahy asa taminy satria raha fihavanana dia reny karazana ohabolana maro samihafa reny hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika ny rahavany reny tanana visy havanana izay tsy maleky alofana eo zany ny fihavanana io zava-dehibe ka amin'ny alalany tsy fahazahoana ny tena hevitry ny teny zany dia mahatonga an'izay fisavorovoroana izay andonge jerentsika rehefa niteny Jesosy tamin'ireto mpianatra tsy nino reto nisy an'izy roa lahy avy any Emaosy izay tsy nino hoe tsy nino fa nitsangana Jesosy ary Jesosy nefany efa niresaka taminy zany hoe Jesosy zany izy roa lahy zany tsy nahafanty hoe Jesosy tia miresaka amin'ity fa rehefa niresaka taminy Jesosy dia zao ny fahatsapahana izy roa lahy tamin'io resaka izay nataon'i Jesosy io andao jerentsika ny voalazany Luka toko faefatra amby roapolo Luka toko faefatra amby roapolo andiny roa amby telopolo dia zao ny vaky ny teny dia niresaka hoe izy
tsy nangorakoraka va ny fotsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Jereo tsara izany. Tsy mbola nahafantatra an' Jesosy izy a. Fa zareo andeha zany a dia satria izy koa tsy nino hoe efa nitsanga an' Jesosy. Dia ny Emaosy izy zany ka fa Jesosy tafaraka taminy dia niresaka. Fa n'ilay tiana hotsindrinina sy tiana avohitra zany eto dia hoe nangorakoraka ny fo. Raha namelabelatra ny soratra masina. Ny zavatra misy zany amin'izao koa nefa raha mandreny ny olona. Hoe mandreny teny tsy mangorakoraka izany intsony fa maninona. Kanefa eto Jesosy dia namoaka ny ambaran'ny soratra masina fa nangorakoraka ny fo. Izany hoe rehefa ny tenin'ny Kristy marina izany no aseho amin'ny alalan'ny teny dia mangorakoraka ny fon'ny olona. Ka eto zany mila hay tsara manavaka ny fihetsem-po sy ilay vokatra ny fiasan'ny fanahy izay nampangorakoraka ny fo. Fa rehefa mianontolo teny ve no mba mangorakoraka nefa soratra masina e vakiny e. Ary eo indrindra no atany fa matoa tsy mangorakoraka ny fo Jesosy satria Jesosy Kristy ilay tsy nanana ota. Fa za mampanota raha toa ka tsy mbola mibebaka fa manana lolom-pozigidi-po any anaty any tsy hampangorakoraka izany ny tenin-jeo resahana. Na toriteny vao homana toy ninona ary nangalana an'izao karazam-pahalana rehetra zao tsy hampangorakoraka ny fo. Raha tsy zaza ny toriteny aloha dia nibebaka sy ny akeloka ary namela heloka. Fa io zany no zavatra hitranga ho an'izay niona tamin'i Jesosy. Miova ny fomba fiteny, miova ny fomba firesaka, ary na ny toetra ray manontolo mihitsy ary tena miova rehefa niona tamin'i Jesosy. Takan'izay nge Saoly. Saoly ne ka andeha hamono kristianina izany hoe ny atezerana ao anatin'izany. Fa niona tamin'i Jesosy teny an-dalana izy. Niova fo, lasa Paoly. Niova ny anarany. Izany hoe samy sahirantsika ny fomba fiteny sy ny fomba fanehoana fahatezerana. Fa te hamerina amin'ny laony zany fomba firesaka izany Jesosy. Ary io sarina aseho. Moa tsy nangorakoraka va ny fonao raha nandre ny famoahany teny izy. Ny teny zany dia na izy io mampahery na vao maika mahakivy. Ka mila ny Jesosy, mila ny fanavaozana omeny Jesosy, mila n'ilay fo vaovao izay omeny Jesosy. Fa rehefa omeny io fo vaovao io dia izao ny sitrapony mihitsy no ho tanteraka. Donc raha isika ty teny ity dia izao no ambara ao amin'ny Ezekiel toko 4:telopolo. Ezekiel toko 4:telopolo andininy 4:20. Ezekiel toko 4:telopolo andininy 4:20. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Io ihany amin'ny fomba ihany zany ny ovany. Fa tsy hoe ezaka mba zao fa io fomba io. Dia nanomezan'i Jesosy an'ilay fo vaovao, ilay fo nofy. Teo zany ilay fo mizery fo vato. Ka raha vao reny dia fomba fiteny sy fomba firesaka tsy io zany. Fa rehefa io fo nofy io nomen'i Jesosy dia miova ny zavatra rehetra. 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy tana fitsipika anaraka azy. Zay ny fomba anaovan'i Jesosy. Ka io fo vaovao io dia omeny ianao. Ary mahatonga ny tena kristianina marina dia tonga amin'ny fiovampo marina. Ho tanteraka aminao anie izany teny izany. Ka tonga anao handray an'ilay fo vaovao izay omeny Kristy. Dia hanovana ny fomba fiteny na ny fomba firesaka. Ka mba izy akony izy teny rehetra izay resahana amin'izay miaina. Miainga ao tokantrano zay,
eo ambivady ray amindray sy ny zanaka fianakaviana ny fiarahamonina ary rirana fiangonana izay misy anao. Isaorana ianao nanaraka hatramin'ny faran'izao fotoana izao omeny kristianao ane izany fo vaovao izany. Andeha ho faranantsika mivavaka izao fotoana izao, mivavaka isika. Misaotra anao Jesosy noho ny teny izay miteny aminay fa omenao ilay fo vaovao. Omeo anay tokoa zany Jesosy ka hanova ny fomba fitenay, fomba firesakay ka mahiravina avokoa ireo disadisa ateraky ny tsy fahaiza miteny sy ny tsy fahaiza miresaka. Mba hiseo ny voninahitra any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiangonana misy anay tsirairay avy. Tonono sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.